Akatoka tokoa ny fifaranan'ny fametrahana ny antota taratasy filatsako vidina be ny tanàna ho an'ny eto Madagasikara mbola mitana ny isan'ny mpanara-baovao anefa amin'izao fotoana izao ny mahakasika ilay didim-panjakana 2022 tsipika 300 izay nanova ny bilita tokana ho amin'ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina ho avy izao. Araka izany manohitra tanteraka ny fanovana izany didim-panjakana izany moa ny avy amin'ny UNRM izay fantatritsika fa nandray anjara ihany koa tamin'ny fifidianana député farany teo. Hatreto dia mbola tsy rotra ireo ilatsaky hovidiana be ny tanàna raha ny eto amin'ny komina Antananarivo renivohitra. Ireo atoko politika lehibe dia tsy mbola nanapaka ny kandida ho amin'izany raha tsy tena afa-tsy ny antoko tiako Madagasikara, ny HVM sy ny vondrona politika mapara. Anisan'ny tepika itsikiran'ny antoko sy kandida sasatsasany ary ny mpanao politika ny fanovana ny mombamomba ny bilita mpifidianana ampiasaina amin'ny 30 Jolay ho avy izao. Izany no nahatonga ny fikambanana UNRRM izay tarihan-dramatoa Raderson Nicole Véronique anisan'ny kandida be ny tanàna ny antso amin'ny tokony anafoanana ny didim-panjakana mametra ny fametrahana sary sy anaran'ny kandida ao anatin'ny bilita tokana. Sarotra dia sarotra ho an'ny kandida ny amorona logo vaovao ary tena sarotra ny hampafantatra ny mpifidy rehetra io logo io ao anatin'ny fotoana fohy natokana ho an'ny fampelezan-kevitra satria tsy ny olon-drehetra no mahita ny fahitalavitra, tsy ny olon-drehetra ihany koa no manaraka ny fampelezan-kevitra sy hiatrika izany. Noho izany dia toerinay ary mangataka ny fitondrana mba hanafoana an'io dekret io izay miendrika faniliana sy tsy fampitovizan-jo ho an'ny samy malagasy io ary mety hampiteraka disadisa tsy tera-boka-tsoa, manantena ny fahaiza miain'ny mpitondra sy ny fanajany ny tokony ho fitovizan-jo eo amin'ny samy malagasy izahay. Nomarian-dramatoa Raderson Nicole Véronique ihany koa fa samy tompon'andraikitra amin'ny fahatomombanany fifidianana sy ny fahombiazana ary ny fitoniana na ny kandida na ny fitondram-panjakana izay mpikarakara. Ny ministeran'ny tany ihany koa dia efa nanamafy tamin'ny alatsinainy teo fa noho ny antony ara-teknika ary koa mba hoentina hitezana ny vahoaka amin'ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara no anisan'ny antony nanosika azy ireo amin'ny fametrahana ny sary famantarana ihany ao anatin'ny bilita tokana.